Lafomba vao hafa tanteraka efa rakotra caméra de surveillance amin'izao fotoana izao ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Azo antsara avokoa ireo akion-dalana rehetra sy ny toerana mafampana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Efa amperinasa tanteraka amin'izao ny fitoerana mpibaikona izay tantaniny eo anivon'ny polisym-pirenena malagasy. Baby Stéphane sy Riza Rakotso. Rakotra caméra de surveillance avokoa ireo kion-dalana rehetra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Tazana eto avokoa izay zava-mitranga rehetra eny an-dalambe, na ny fifamoivoizan'ny fiara, na ny fietsiky ny mpandeha tongotra. Teknisian'ny polisym-pirenena no mikirakira ny fitaovana, miainga avy eto amin'ny fitoeram-pibaikona. 200 nisan'ny caméra mipetraka eto Antananarivo ankehitriny amin'ny toerana 300, ary ireo radio izay fahitanareo ampiasain'ny polisym-pirenena dia 400 no miasa. Izany hoe raha ny toerana zany dia rakotra caméra eto Antananarivo sy manodidina ankehitriny betsaka ny tombony azo. Eo aloha ny fifandonana famoivoizana ataontsika zany izay apalefaka ireny embouteillage ireny, eo ny amin'ny resaka filaminam-bahoaka, ary caméra reo dia raitra na ny soratra eny amin'ny akanjonao dia hitany, afaka jerevantsika daholo ankehitriny ny tena zavatra nitranga tiana toerana aloha na ndritra, ary avy eo raha nisy trangany zavatra mety niseho teto Antananarivo. Ankoatra eto amin'ny fitoeram-pibaikona dia afaka mijery ny sary araka izay ilaina ihany koa. Ny polisy miasa eny an-dalambe amin'ny alalan'ny radio izay efa misy écran ihany koa. Afaka manome tantsorika ireo mpitandro ny filaminana ihany koa ny drone izay afaka misidina maharitra sy mahenika halaviran-toerana midadasika. Efa amperinasa 100 isan-jato ny fitoerana fanaraha-maso ny zava-mitranga eny an-dalambe. Ny ministeran'ny fampiroboroboana ny ahitao araka ajimirindra no nanangana ny fitaovana, ary ny polisym-pirenena no mikirakira izany. Lafiny fitaterana